Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe tsika amin'ity alahady satria n'Andriamanitra isika fa mbola nomena izao fotoana izao indray ahafahantsika mahafantatra ny bebe kokoa mahakasika azy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio ara dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitra velom-piterana anao sy velom-pisaorana anao izay satria mbola mahatsiaro sambatra mandrakariva satria eto ianao. Ho any amin'iza moa izay nitaraina raha tsy ao aminao. Ankahirezo amin'ny alalan'ny teninao izay mba hanana fomba fijery vaovao hafa ary ampianaro ny teninao ihany koa. Ahafahanay maka tsoa-kevitra vaovao, ahafahanay mijoro mandrakariva amin'ny fiainanay miaraka aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mpamonjy torotoro fo. Lesona faharoa no lesona misy antsika ankehitriny amin'ity herinandro ity. Ary zava-dehibe no dinitsika ilay mahakasika an'i Jesosy. Torotoro ny fon'i Jesosy manko raha nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva ary nitazana ny tantaran'ny tanànan'i Jerosalema izy. Izao no ambaran'ny filazantsarany Jaona hoe tonga amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Nanao an'izay tonga azony natao Jesosy mba hamonjena ny olona amin'ny fandravana ho avy amin'ilay tanàna malalan'izy ireo. Avy amin'ny fofen'ny fitiavana tsy manam-petra ny fitiavan'i Jesosy ny olona. Imbetsaka no naverimberina ny antso tamin'ny mpitiavana mba hibeban'izy ireo sy hanikeny ny fanasany izay feno fahasoavana sy famindram-po. Sarotra ny ahatakatra toe-javatra anankiray tahaka ny fandravana ny Jerosalema rehefa misaintsaina momba ny toetran'Andriamanitra be fitiavana. Ny tantara nefa dia manambara fa analina no maty raha nitarika ny miaramila nafika ilay tanàna ny jeneraly Romanina Titus. Rava tokoa i Jerosalema. Lehilahy sy vehivavy ary ankizy maro no vonoina. Taiza ary Andriamanitra raha lehibe toy izany ny fahorian'ny olona. Mazava ny valiny saingy tsy mora ny mandray an'izany. Torotoro ny fony, nitomany izy. Nandritra ny taonjato maro no niezahany hanatratra ny olona. Verin'izy ireo ny fiarovan'Andriamanitra tamin'ny kominy tamin'ny fitiavana feno famindram-po sy misalovana mandrakariva mba hame ny vokatry ny izy. Avelany iseho ireo vokatry ny safidy ataon'ny olona ny fikomiana. Tsy Andriamanitra no nahatonga ny fanjipahana an'ireo zaza tsy manan-tsiny nandritra ny fandravana ny Jerosalema. Asan'ny Satana fa tsy asan'Andriamanitra. Ary asan'ny Satana ny fahafatesana izay mahatsiravina ny atra tamin'ireo izay tsy manan-tsiny. Mahafaly an'i Satana ny ady satria manetsika ny filahana ambany indrindra ompon'ny olombelona izany. Nandritra ny taonjato maro dia namitaka sy andrava. Avy eo anilika ny asa ratsy no ho andraikitr'Andriamanitra, izany ny tanjona. Tsara nefa mampatsiahy fa jiosy ny fiavian'ny ankamaroan'ny kristianina nonona tany Jerosalema tamin'ny taona 70 tao aorianan'i Kristy. Nirin'ilay Andriamanitra fitiavana ny hiaro olona betsaka indrindra arak'izay azony natao tamin'ireo vahoakany. Izany no antony nilazan'ny torolalana ny amin'ny andosiran'izy ireo rehefa manatona ny tanàna ny dafiky ny Romanina.
raha fehezina ny lesinantsika an'io dia tsarovy fa fantan'Andriamanitra ny zava-mitsanga rehetra eo amin'ny fiainantsika. Torotoro ny fony rehefa misy zavatra ratsy mahazo antsika. Andriamanitra nefa tsy fototry ny ratsy fa Satana ny fototry ny ratsy ary aoka isika tehatra manjakariva amin'Andriamanitra satria izy irery ihany no mpamonjy antsika. Ireo izay milaza ho mpamonjy hafa dia saritsarina ary fitaka avokoa. Ireo izay milaza ho mahatsapa ny vesatra sy ny alahelo-tsika dia fitaka avokoa fa Jesosy irery ihany no mpamonjy ny torotoro fo. Dia ho aminao nefa ny teny izany anio, irina ianao mba hisandratra sy hahery amin'ny fanarahana an'i Kristy. Amen. Liranay tsara indrindra izay an-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany lesona nomenao anay io izany. Misaotra Tompo izay miay anay amin'ny bitika indrindra amin'ny fiainana mihitsy dia fantatrao ary tsapanao ny fahorianay. Miara-ory aminay ianao ary miara-malahelo, miara-torotoro fo miaraka aminay. Izany indrindra no manosika anao anomana zavatra tsara mihoatra n'izao zavatra hita amin'ny masonay izao dia ampahirato manjakariva ny masonay hitraka ary koa hijery fa efa novonjenao tokoa izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.